ivavaka isika isotranao Jehovah eo misotranao zay noho ny fitahina sy ny fanombinana zay nomenao anay anafahanay indray nitondra ny fanatitra sy ny fafolo-karena sy ny fanohananareo asa rehetra araka ny baiko zay nomenao anay misaotra koa ny tahinao zay ka hatrary ty sabata farany volana jolay ity narovanao tamin'ny loza rehetra amlarana zay nalehanay menao fahasalamana ihany koa fa tsy mba isan'ireo zay narary nandramaka ny mpandriana izahay ka tsy mba afaka namonjy izao fotoana izao na tratra ny loza tamin'ny lalana zay nalehanay ka dia namoy ny ainay ireny loza maro samihafa reny aza na dia taon'ny lohanay tompo tena vilinao lalana ka tsy hitany masonay akory dia manolotra anao zay midera sy nihaja sy ny voninahitra manak'izay raha sary mifanaritra zay tolotra mba hoanitra kasitrana amin'ny seza fiandriananao ka nitokantrano tsiraray avy isambatan'olona ny posy zay nivoahany zany ane eo tanteraka aminay tokoa ny teny fikasanao manao hoe voako ny varavarany lanitra ka ndratsako fitera fiainambiampo anareo ary dia asiko teny mafy ny valalaka no animba ny vokanareo dia avanimbony voaloboka anareo ary ianao dia ataon'ny firenena rehetra hoe any mafinaritra sy sambatra dia atolotra ianao ary Jehovah nidera sy nihaja ny voninahitra manak'izay dia mitenena ary fa mihaindray zay ny alaran'ny vakiten'ny soratra masina dia nindray isinay tao anaran'i Jesosy amen manasantsika ary mba hoantsy toerana dia fifaliana ho andray ny miarabantsika voakan'Andriamanitra eto amin'ity sehatra maitso nanala mahitsy ity efa akaikikaiky rehefa tonga eto ny fotoam-pivavahana dia nitika an'izay akaiky ny collégion efa tsy volana intsony no isana fa andro sisa no isana tabata ray sisa zany a dia migado na ny collégion aka zany ary mafinaritra dia ny mahita atsika bonimbonina daholo miatrika izany fotoan-dehibe zany satria na fotoan-dehibe zany dia ranam-bavaka ny kandida atsika izay niran'Andriamanitra tahaka ny Gideona hamonjy ny Israely amin'ny fahoriany sy ny fahantrana zany hoe misy fahavalo ngeza be eo anoloan'ny Israely tamin'izany ary ny fahavalo ngeza be tamin'izany dia ny Midianita dia tena matanjaka ary amin'ny maha-olona dia tsy ho risy mihitsy izany aitsika koa misy Gideona ny ran'Andriamanitra koa miady amin'ity Midianita ity dia ny fahantrana eto Madagasikara fahavalo lehibe zay nandosirany adversairany zay niditra rehetrarehetra fa zay adversaire niady tamin'io fahantrana io dia niala maina fa tsy tafavoaka nandrisy tamin'izany fahantrana izany tsika ray zany miran'Andriamanitra maramila hiady amin'izany fahantrana izany nanendro taritafika anankiray izy Gideona ny anarany fantatsika ny tantaran'izany fa zay matahotra amin'ny ady dia miala ary mbola nolazaina reo mbola maro anisa ihany reo le tsy niala ireo fa mbola sedrao kely loka sy avy misotro rano izay lazaiko hoe io no miaraka aminareo dia ino izy fa zay lazaiko hoe io no tsy miaraka aminareo dia ino tsy izy amin'ny collégion mi zany nahitana azy hoe izy ny miaramila mpiatafika ka zay tonga ao dia io no izy Jehovah fa zay tonga ao dia mbola tsy vonona ny ady ka dia mbo voninahitra rehetra halleluia ao zany nahitany Jehovah azy hoe izy ny miaramila vonona ny ady heriny tapabolana sisa zany nisy edrana azy dia vonona rehetra dia ho avy eo miaraka amin'ny teniana miaraka amin'ny teniana zany hoe ny amin'ny sabata andavanandro zany dia tsy maninona na dia
tsy dia fotsy loatra ny amboniny ny lehilahy fa mbola siny raherahena, mbola siny manapatapaka, na mbola siny akanjo bezibezy, mbola tsy maninona ihany fa amin'io isy fisavana manokana. Ao anaty blouse ao zany dia savana, ao aloha ny ato anatiny fotsy sa mena. Mandrava tonga amin'ny fotoana raha ohatra zany ny sous-vêtement sisa ny fotsiny ianao zany dia mba manatanjatena fa somary mafanafana ihany ny andro amin'io. Sous-vêtement zany sisa metinao araka misandrinao bokony be. Eo foana ty sous-vêtement ty metinao zaka ary tadikorin'ny président hoe ny vehivavy manga daholo. Ka eto dia manafatra antsika rehetra paroasy fiangonana manao ezakantsika satria amin'io collégium io zany no aneho voninahitran'Andriamanitra sy ny heriny sy ny fahefany rehetra amin'izay firaisampo, firaisan-tsaina, firaisana hevitra, fankatiavana izay. Ka dia lazaiko eto zany manana tapabolana tsika izarana anazy. Samy manao tsika fiangonana zany, tsy maninona na taratasy na sachet bleu roi ho an'ny vehivavy, dia fotsy ny an'ny lehilahy satria fotsy ambony izy. Dia atao ohatran'ireny manao décoration na Noël reny, dia asiana lastika kely dia apetraka eto amin'ny tanana le izy zany, dia somary tapatapaka. Dia raha vao mianga ny tananao a dia azo hofofa anaty tananao le izy, tsy haiko hoe aonao ina moa ilazana an'ireny kopakopaka kirofarofa, atao kirofarofa amin'ny tanana. Dia samy mba mampiasa mba mividy zany tsika, tsy haiko na sachet manga na manga bleu roi zany ho an'ny vehivavy a. Dia somary tetitetehana le izy dia atao boribory mipetraka amin'ny tanana. Ka raha vao miainga miofany ambony ny tanantsika tonga dia manga daholo ny hita. Zay na tonga hiteny teo hoe ataovy ambony tsara ny tanana rehefa hoe ambony. Rehefa hitehaka ambony dia ambony tsara ny tanana dia miofaofa ina dia misy kirofokrofoka. Ino moa izy razana azy teny? Ofaofa, kofakofa tanana. Sarotra be koa miteny azy ohatran'ny mianatra teny rosianina mianatra no dia kofakofanao le izy zany. Dia ny lehilahy koa marana dia vao miaingy ny tanantsika iny na amin'ny geste manao ry zao tsika dia hita foana zany le izy, satria misy pakasary avy any ampitan-dranomasina any maro ho avy ampisehony hoe zao zany miaramilan'ny Christine Irany hamonjy an'i Madagasikara izany, zao ny firaisan-kina, zao ny heriny, zao ny fahefana, zao ny firaisan-tsainan'izy ireo. Ka raha ny malagasy rehetra no miray saina miray ina ohatr' zao a, tsy ela dia avy ty firenentsika ty. Amen, amen. Dia itsika ty amin'ny faritany tio zany zay mihaino zao toriteny zao a aty amin'ny faritra manodidina rehetra, dia samy manomana an'le izy, dia samy manomana ny kirofoka eo amin'ny tanany. Kirofoka foana kirofarofa aimo mikirofarofa eo amin'ny tanany. Dia samy manao daholo ny fiangonana. Dia fahaizanareo a vitaina amin'ity herinandro ity dia amin'ny sabata efa mizara azy zany ao am-piangonana, dia tehirizina tsara le izy dia amin'ny sabata herina any amin'ny collégium voentana. Raha tsy tratra amin'ity herinandro ity zany a dia amin'ny herinandro faharoa io a efa samy mifanao fotoana daholo any amin'ny toerana fiangana zay mandray tômôbilina. Dia fa zara azy ny tompona ndraiky tsy ako ny diakona sa ny samaritana hoe izy ny tsy manana, fa karazana bie hidirana koa zany iny rehefa miditra ao hoe aiza ny bienao dia atonotao fotsiny le kirofoka moa izy teo le kirofoka tonga dia ndeha zany ny bienay zany fa sao dia tsy ampidirinao zay a. Ka atao ty amin'ny tanana fa tsy atao any amin'ny tongotra. Dia misy olona sady dikadika indray dia any amin'ny tongotra indray no asiany azy, aiza ny kirofoka dia ny tongony indray no asiany hoe ity le izy eny amin'ny tanana. Dia tsy atao eny amin'ny tenda fa eny amin'ny tanana. Averiko zany a samy manomana zay kaofaofa zay zany ny fiangonana rehetra ho an'ny mpiangana ao aminy.
dia izay mba manana moyen hoe za mba mavidy sase rouleau ray mba meko ny fiangonana dia zareo mba mikarakara za tsy mavita mitetika an'lizy na mamboatra azy fa za hividy rouleau ray na rouleau roa bleu roi dia fotsy ho an'ny fiangonana eo fa za mba nitahin'Andriamanitra dia mba hizara azonao atao koa satra betsaka dia rehefa tonga ao amin'ny toerana zany mba tsy misy mihafahafa daholo ny olona fa mba samy efa mba manana ny eo asehontsika amin'izay hoe tena tonga tokoa ny mazava hoe voninahitra rehefa mitakamikana dia izay tsy inona ny anaran'ny vinantsika ina ny fahazavana amen izany hoe tsika hitondra inona dia izay koa ny teny fanevantsika amin'ity taona ity hitondra fahazavana rehefa mandeha anao alefaso hoe ny tanana miaraka rehefa nondro anankiroa da ravokely afo ohatrany mandoro tonga dia mipoka ny fahatrana halleloia avy to Madagasikara satria tsika anapoka ny tsika fanondro zany tsy anankiroa fa raha voarony atsika dia faharoa ny laharatsika fa ny atsika fanondro satria firy nisany ity voalohany raha itsisy voalohany ohatr' zao zany hoe sorata ny voalohany dia roa soratanao raha iny itsika voalohany iny fanondro iny ny atsika raha tsy mino an'izany ianao aza mitehaka anazavatra ty fiangonana Andriamanitra ty halleloia anavitra i Madagasikara ty fantrana ity tonga ny mazava ka dia averiko zany amin'io 11 io dia izao daholo ny fitafitsika zany fa tsy isy ena tenatenany eny menamena na mangamanga any amin'ny lehilahy fa fotsy daholo ny ambony eny amin'ny vehivavy koa bleu roi daholo miaraka mikofaofa mangamanga dia hitantsika amin'izay ny mampiavaka ny mazava sy ny maizana itsika aty amin'ny faritra manodidina dia miezaka koa ny fiangonana manampy izay tsy misy frais aza vela mihitsy hoe isy olona ray tsy handeha fa na dia tsy manana frais hiverenana aza ny olona dia eto daholo ny ambony fiarakodia dia manana finoana hoe fa isy tômôbila hitondranao miverina fa tsy handeha tongotra ianao antao daholo dia anjarantsika fiangonana zany ny paroasy efa manontany ny mpinao aminy hoe izany tsy manana frais dia mino afa ny olona manana tômôbila no ilaza hoe tsy manana frais hoe izay tsy manana fa maninona reo tsy manana fa izay mitondra tômôbila dikan'izany tsy mandoa frais izy ka zay mba manana fiarakodia afaka mitondra ny hafa dia hoe manaova tômôbila spécial avy hatrany dia raisy ny fiangonana sy ny paroasy ny andraikitra momba azy io zany amin'izay mba tsisy alahelo ny olona zany mba tsisy ho tataraina ntsony rehefa avy eo hoe nanahoana ny tany fa zay tsy mba afaka dia hitantarany hoe ny tany ve dia tena tantara vala maty ny tany fa dia tsisy tantara vala velona mihitsy tsy ambala velona tany fa dia ambala maty daholo fa mba misy olona anankiray mba afaka manampy ny namany zava-dehibe ary zay mbola mampiavaka atsika amin'ny rehetrarehetra zay fifanampiana zay na atao hoe ianao aza misy namanao koa ho asainao dia ampafantaro azy fa andao fa manasanareo zay fa afaka manampy na ny frais ary dia mba mpinao ny olona naray tanàna fa tenenina izy hoe manga sy fotsy ny thème ohatrany manao mariazy fa ny manga sy fotsy ny thème amin'io
zomambe dia izay tiany andao ianao hiaraka amin'ny izy moa ny ilazana amintsika zany vinan'ny faza andao hiaraka amin'ny vinan'ny fahazavana mahafinaritra zao mijery an'ireto ballon fotsy sy manga reto fa saingany asa bleu ciel izy fa tsy tena bleu roi fa tsy maninona zany fa tsara ihany io angamba raha misy olona manao za dia antoka ballon moa sa ballon fotoana tena tsy maninona na ballon zay lazana azy fa za hiantoka ballon 50 000 ho zaraina amin'ny olona rehetrarehetra eo tonga dia gonflé ho any daholo izy tonga dia tsofo samy mitsokany azy daholo na hibotsina ary nangy tsy maninona fa dia maninona mibotsina nanginao dia fahasoavan'Andriamanitra rahalahy matozao ara efa me matavy ianao zany zany hoe ianao zany mibotsina tamin'ny fitsofana ballon mao fa tsy mibotsina tamin'ny fihinanana katy dia ny akanjo mafana hoentina amin'io satria tsy maramangatsitsika ny andro fa zao kosa vavahady dia amin'ny enina dia efa mivo ka raha ohatra ianao zany tia azo toeranao anatiny dia tongava amin'ny sivy sasany na amin'ny folo dia mba mahazo toeranao anatiny tsara ianao fa tsy tafavoaka tia ivelany ka ho an'izay montsy toeranao anatiny dia tsy maninona na amin'ny sivy ianao na amin'ny folo vao tonga fa misy toeranao anao ety ivelany amin'izay fotoana zay fa na izany ary dia zahantsika isina écran géant ety ivelany lay dia ho an'izay tsy tafiditra ao anatiny mba mahita ihany ny ao anatiny ao izany dia izay ngamba ny toko hoe fanamarinany amin'iny ampinany amin'ny hoe mitovy daholo ny fietsika sy ny firira dia mijery tsara ny teo iloha ny saika adiniko farany aza adiny ny samboady rehefa manao ny hira alleluia dia samboady daholo rehefa manao ny hira hoe zay kely hery miakatra daholo ny samboady dia avoay ilay samboaditsika napri raha ohatra ka mety efa sanatry ny vava lany ny voalavo sy ny kadradraka le anao dia makalesa mifolo be fa mety mbola misy samboady ao azotsika raisina afaka mamboatra koa nefa ianao raha manana moyen ny tokantrano any satria dia mbola ao anatin'ny faharoapolo taona isika amin'izao fotoana zao zay ngamba no ela fa andehantsika hiditra amin'ny hafatra amin'ity androany ity ny tondrantsika ny hafatra dia akateny andininy ray tsika le ao amin'ny jaune dia perikopantsika amin'ny jaune toko fahadimy tao dia ny andininy fa enina amin'ny telopolo jaune toko fahadimy ny andininy fa enina amin'ny telopolo no vakitsika jaune toko fahadimy andininy enina amby telopolo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy fa izaho kosa manana fanambarana lehibe no ho jaune fa ny asa nomeny ray ho vitaiko dia izany asa ataoko izany no manambara fa ny rahany ray zaho izy izy manana fanambarana lehibe no ny jaune fa ny asa nomeny ray ho vitaiko dia izany ny asa ataoko izany no manambara fa ny rahany ray azava be zany teny zany misy mission nampanaovin'Andriamanitra ny Kristy ary ny olona ampanaovina mission zany dia ampahafantarina azy rehefa nantsony izy hoe avianao ty oantso ianao fa misy iraka ampanaovinanao dia tsy misy an'izany hoe misy iraka ampanaovinanao zany dia andany anao manao an'le iraka dia ozy izy le olona irano hoe dia inona zany le ataoko dia ataovitaovy fatany ihany fotsiny dia tsy vita zay zavatra andranan'le olona fa tsy maintsy ampahafantariny le lehibeny azy ny iraka nampanaovinanao dia izao anamarina ny fisiany bolamena amin'ny toerana io hoe tena misy tokoa ve tsatsisy ny iraka ampanaovinanao dia izao anamarina amin'ny toerana io hoe misy pétrole ve ao misy gaz ve ao dia mandehananao any ity ny fitaovana hoentinao manamarina an'izany ity ny hoentina manana anatanterahana ho an'izany dia rehefa vita ny asanao
dia makanesa ty fa za no naniraka anao, za rainao no naniraka anao. Izay le olona vao afaka mandeha hoe misy zavatra nandrany lehibe azy. Fa tsisy olona andehandeha fahatany fotsiny hoe za dia ho avy hitantranaka volamena ty nefa tsy nirisany misy lehibe naniraka azy ohatra. Na hoe za dia ho avy hanao an'ity mission anankiray ty dia ny pahatonga ny olona eto ho lasa olom-banona daholo fa tsy olona daladala intsony. Fa tsy maintsy misy mpaniraka dia misy mpanatanteraka ny iraka. Eo na Jesy Kristy ho vitaiko izany asa nanirahana zany. Izany asa ataoko zany manambara fa ny ray no naniraka. Dia ohatr'izay koa zany tsika fiangonana reto koa zany dia misy iraka nampanaovina atsika ary naniraka atsika dia ny ray ao ambony hoe izao ny mission ataonareo. Mety misy tsiraray avy koa, mety misy iraka ampanaovan'Andriamanitra azy. Za tsy mahalala ny atsika fa ny tenako aloha ny fantatro. Nantsoina fony voazaza hoe ianao eo ataoko olona hamonjy firenena mbola tany Ekiboleny. Ka ny voalohany dia ny famonjena ara-panahy. Tena tonga le antso tany amin'ny voalohany vao nanomboka ny vavaka na tsy aro tena ny vavaka niditra am-piangonana voalohany na tsy aro tena niditra am-piangonana voalohany tany fiangonana katolika dia hoe rehefa lehibe dia hanao mompera. Efa nibitsihany fanamasina tao aminao zany lizy hoe misy iraka ampanaovina anao rehefa lehibe. Tao tokoa zay ka dia lasa iraka tokoa na dia tamin'ny fomba tsy nampoizina dia efa fantatra le iraka. Rehefa tonga le iraka dia hoe misy asa nampanaoviny ray aho ary izany asa izany dia tsy maintsy ho vitaiko. Amen. Tsy maintsy ho vitaiko izany asa izany mba ahafantaran'ny olona fa hoe ny ray no naniraka. Taiko zany mba ahafantaran'ny olona fa ray no naniraka. Misy asa zany dia mandeha zany ny asa mandeha amin'ny ara-panahy aloha zany. Torena ny filazantsara ny olona niainga tamin'ny bokin'ny Apokalipsy dia nalala daholo ny Madagasikara rehetrarehetra fa nisy izany iraka izany. Ny anaran'izany dia apôstôly André tondra hafatry ny fanahy masina kristianina izay nomen-janahary. Zany ny anaran'izany olona izany. Mpitondra hafatry ny fanahy masina kristianina, mpitondra hafatry ny fanahy masina izay nirahany ray izay hoe nomen-janahary. Ny anarany dia André. Dia aza mihafahafa zany nareo miantso André. Bonjour André. Za mihafahafa iny André efa anarako zany. Ohatra tsy dia zakan'ny olona manko le mahiolona fa raha André mety falifaly ery ny olona. Iny naram-paster nareo André. Paster vovonga zany. Ohatrany mbola tsy hainao zany mihitsy atato amin'ny Apokalipsy. Misy paster André zany ato. Oh, efa teto zany hatramin'izay. Ka iraka. Ina ny iraka? Hamonjy ny olona amin'ny lafiny ara-panahy. Vita ny dingana voalohany dia miditra ny dingana faharoa indray. Firenena ray manontolo mihitsy no vonjena ny lafiny ara-panahy sy ny fahantrana satria ady amin'ny fanahy ratsy ny ady eto Madagasikara guerre spirituelle ady ara-panahy fa tsy dia ady amin'izany hoe fantrana sy toe-karena sy sisa zany fa mantra ara-panahy ny voaka malagasy dia potipotehany devolo. Ka tsy maintsy mifameno nefa ireo iraka nampanaovan'Andriamanitra ireo sady ara-panahy io no ara-nofo. Dia izay no ilazako eto hoe ny iraka nampanaovan'ny ray aho izy Jesosy Kristy dia ho vitaiko. Izany asa ataoko izany no manambara fa nirahana izaho. Jaona toko 5:telopolo
za kosa manana fanambanana lehibe no John fa ny asa nomendray aho vitaiko dia izany asa ataoko zany manambara fa ny ray averiko ihany zany izy ny asa nomendray aho vitaiko dia miperaka ny fanontaniana fa vitanao ve zany ny asa nomendray anao dia nomenanao hatramin'izay tsy tandrifenao samy manana ny azy samy natsona daholo tsika dia samy manana ny azy asa nomendray aho izy zao sy ho vitaiko za zany mbola tsy afaka milaza koa zao hoe ny hafa vitako mbola tsy vita ny asa fa mbola mpanaovana azy ary mbola ho vitaiko ny asa nanyrandray amonjy ny firenena malagasy sy izao tontolo izao ataova menina mafina ina nefa ny zavatra nitranga daholo jerevantsika zany ny asa nataon'i Jesosy zany Jona toko fahadimy lohateninao dia hoe niakaran'i Jesosy tany Jerosalema sy nasanan'ilay marary teo amin'ny farihy Betesda ary ny teny navaliny jiosy izay nanome tsiny azy teny navaliny jiosy izay nanome tsiny azy izy ty mako dia zao ny olona miasa no mahazo tsiny fa ny olona tsy miasa tsy mahazo tsiny ny fiangonana velona no misy olana fa ny fiangonana maty mbola misy olana ve efa maninona misy olana dia hoe maty azy koa nisy olona maty mbola isy olana fa ny velona ihany no manana olana ka ny fiangonana koa raha mbola velona dia misy ny olana ka ny olona miasa no mahazo tsiny dikan'izany azakivy ianao rehefa miasa raha fa miasa anao zay tsy maintsy misy manome tsiny fa manino voninkazo io no ohatran'io hoe maninona filosana lamba ohatran'ny boky ohatran'io izy efa izy tsy nanao an'io akoriny dia manome tsiny ny olona nanao an'io fa raha tsy nisy anito ao nisy nanome tsiny io tsisy nanome tsiny an'io voninkazo sy ny tongony io satria tsisy nanao ka ny nanao dia mena tsiny ka azakivy tsika miasa tsika manao any asa nanyrano tompo antsika azakizy fa mataonao omeny olona tsiny tena iraka avy any amin'ny tompo mihitsy ianao zany dikan'izay dia meo voninahitra ilay fantatana ary raha ny asan'ny tompo no ataonao tena tsara zany ny asa zany dia tsy maintsy enjen'ny olona ianao tsy maintsy ankalain'ny olona ianao tsy maintsy mahazo tsiny ianao dia zay ny nahafantary hoe dia tena iraka avy amin'ny tompo finemoana nataon'i Jesosy nanomezan'ny olona reto jiosy fivavahana jodaisma reto tsiny anazy inona no nataony misy renirano azafady misy fary anankiray dobo izy io zany dobo anankiray ao atsimotsimokely atsika eo amivakina karatra eo zareo tsy mba renyle dobo mpinatrondro reny tsy mba dobo le tsoro zareo azy ozy izy hoe dibo ka rano atao ty dobo kely ity milazany azy moa dia hoe fary ozy izy misy farinandry misy fary any Jerosalema ohatrany hoe dobo kely zany dia ny marary rehetrarehetra ny manodidina ny dobo daholy ka rehefa mandalo izy ny anjely zany mikitika ny rano dia mihetsika ny rano dia zay mirotsaka voalohany ao zany dia sitrana zany hoe maraina mandraparivan'ny andro zany mandraparain'ny andro zany dia ohatra hoe ato zany le rano za zany eto efa mipetraka akaiky eto mihitsy ahy zany satria za marary dia vao mihetsika io rano tonga dia mijoboka dia ny sasany avy aty afara indray mijoro foana zany vao mihetsika anahy tonga dia miplonge efanosika ao daholo samy mitsabikibikina milatsaka anaty rano ao daholo zany fa zay tonga voalohany ihany no sitrana zay voalohany ihany ny sitrana zany dia mahetrarety ny fahorin'ilay marary sy ny fianakaviana sasany dia efa atao anaty lamba ilay marary mitazana ny ilany roa ery ny anankiray dia nyray aty dia efa manoro zao foana zany sanany sady marozorotsy amin'ilay marary iny zany dia kofakofaka ao dia efa vao mihetsika tonga dia tsatsipy ihany ilay marary tonga dia mitsikatikatika be any anaty rano ao amizay jerevana tsisy ny tafiditra voalohany
dia miazakasaka indray ilay havana miditra ao anaty rano mibata azy avy ao anaty rano indray dia sasa sy fifafafana amin'ny servieta daholo indray ny lohany dia zay soloana indray ny lambany aloha dia rehefa maimaina dia miverina amorony rano ao indray dia efa miandry anipy azy indray rehefa avy eo zany satria dia tafiditra voalohany eo ihany no sitrana aza mba marary ambony fandrinina ianao bebe tratran'izany fa dia kamba bebe sy dadabe no tsikonao tsingatika be ohatran'izany eny anaty rano any fa zay tonga voalohany dia sitrana fa zay tsy tonga voalohany zany dia miandry eo dia zay sitrana mody satria lafo ny fitsaboana tamin'izany